Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny masatorany soasia mandroso tokatrantsika ireny mizao tontolo izao fampianarana lalana fahavalo amby roapolo ny fampianarantsika ilay tsara be ny miaraka amin'ny soazy foana moa mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana ndray zany ity dia mipetraka hoe ary ho variana dia hoe tena rava ve ny didi folo valiny tena rava ny didi folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanaporofoana amin'izay zany haitsika tsara fa ny didy folo sy lana mose dia nampiady ny jios sy ny jentilisa raha vaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jios sy ny jentilisa mihitsy ny io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao tsika mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zaniko miara-miditra daholo miara-ny tongo daholo zany no nilazana fa efa tsy mandeha tsony io didy folo sy lana Mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didy folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didy folo sy lana Mose io fanampin'izay le Deutéronomie toko fafito Deutéronomie 7 1:3 1-2 zany de fa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny ava-Andriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidirana olo vany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao de reto aby le firenena maro de ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita de firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy ava-Andriamanitra eo anolonanao reny de resinao de ary ingany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy tena akamony hafa firenena de mba eritreretinareo am'izany maiza moa zany mampitombona zany io saotsika miteny zao mba misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona iny io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina io fa zany efa tsy mandeha tsony de zany nge tokony ampiarina zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dika zany efa ravany izy aza mifanambady anaka aminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe milasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jios sy ny jentilisa zany ny didy folo sy lana Mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha de Yehosoa kosany de voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa de tafiditra ao anatin'ity teny Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika amin'ny anaran'ny Yehosoa fakitsika avezany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsy tena zéro lasa hoe zéro atsika hoe sao ty miverina igny manao n'izy zay sa tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy ary ny tantana ny tananao ary iaro anao ka hanome anao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ty zany de tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavana anao zany hoe de mbola lavinao zany zany hoe ty zanak'Andriamanitra ty zany de natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny mamita tsara fa raha vo ny didy folo de roana ny hafa firenena ataoana zany mampitambatra an'io raha ny didy folo no atao satria le fanekena vaovao de hoe mampitambatra ny jios sy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ao amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ao amin'ny daholo ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafaraka amin'ny Israely ihany raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany, satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana dia miteny hoe roainy efa firenena. Ahoana zany no ampifanarahana ny didy folo amin'ity teny ity? Valiny tsy afaka hifanaraka mihitsiny satria mbola nitsindrina fandroany io teny io araka ny Isaia 49:6 49 misy teo Isaia deny 49 olevaka itsika amin'ny andininy eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Iakoba ianao sy ampodiny Israely voaro fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. Dia amin'ny andiny fahavalo dia zao no lazainy avy tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao akanome no fanekena ho an'ny olona manangana ny tany indray sy ampandovandova zay efa raha. Ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty dia Yahosoa no anarany. Ampitambatra ny Jios sy ny jentilisa, ho ampidirina mihitsy ny jentilisa. Ary neny Yahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina. Tsy de miraharaha Jios mihitsy raha ny teny mandeto, fa saingy nampidirina ihany moa ny Jios no tao amin'ny Jeremia 31. Dia tafiditra ihany Jios. Fa nahazo an'ity programma voaloha ty ity fanekena ho an'ny olona ty dia ho an'ny jentilisa mihitsy io satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty aoriana, Yahosoa antany aloha. Dia mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo an'le fanekena voalohany dia ny jentilisa, ny Israeliana nge zany tika zany misitaka any raha amin'izany hevitra zany. Fa saingy tafiditra moa izy noho amin'ny Jeremia taty aoriana zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny Jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny Jiosy sy ny jentilisa, lalàna roa ny fandona be ty. Le didy folo miteny hoe roainy jentilisa, ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa, iza no arahana? Azo akamana ve zany teny zany hoe ndray mandroaka jentilisa dia ndray nefa miantso jentilisa? Tsy afaka hitambatra mihitsy zany na tirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne. Inona ny solution'Andriamanitra? Andriamanitra ndray ve ny antenina zany solution? Ny azy ny tsotra indrindra potely anankiray dia vita. Zay ny mandriamanitra azy, tsy miasa saina amin'izany izy. Tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha. Ianao dia kakana sy olitra ka tsy ianao ny mampiasa lohana azy. Fa anazy hoe tia ny mpamonjy dia ndana manatona mpamonjy, rehefa tsy araka dia ndana mandeha. Zay fotsiny azy zay. Rehefa hiaraka dia ndana miaraka aminy, io le mpamonjy io no meko anareo dia miaraha aminazy. Tsy ianao ny tokony hametraka problème dia ahoana zany ry? Izy tompony ara tsy nametraka problème, izy angeny nanomeny io dia izy ihany mandravana io avy any amin'ny daholo io. Zay natonga le ten'Andriamanitra ho vakitsika amin'izay hoe tia le nampifandravy. Efa enonao teo ity indray ny teny lay tompony lay mpaminany lehibe, lay Yahosoa indray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly. Satria ozy ny apôstôly hoe tsarovy fa didiny Yahosoa zao teny omena ianareo zao, Korintianina voalohany 14:37. So mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany. Non. Ny tenin'ny apôstôly dia tenin'ny Yahosoa. Aoka ianao teny hitandrana tsara sao dia tsy mahay an'izany. Lalànan'ny Yahosoa zany io. Korintianina voalohany 14:37. Raha mahisy manao azo mpaminany na ho manana fahaiza-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny izay soratako aminareo. Didiny Yahosoa zany ny teny rehetra zay mandeto zay nivakiana taminao teo zany didiny Yahosoa daholo. Ianao zany hitandrina ny dikan'izay. Inona zany ny dikan'izay didiny Yahosoa? Lalàna. Ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny Jios sy ny jentilisa? Ho atambatra ry zareo. Ka raha ohatra izy ka ho atambatra, inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra? Ravany ny didy folo. Zatra simple be comme dire bonjour nge zany. Satria tsy afaka hitambatra mihitsy indreo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo. Ka mba ahafana mampitambatra ny Jios sy ny jentilisa, ny ravana izy dia vita. Zay le hoe ny ato amin'ny Yahosoa azy nampitambatra ny rava ny didy folo. Fa ny an'ny Israela kosa iny mipetraka ao izy ho an'izay ho any amin'ny elo dia mipetraka ao izy. Hoe zay mitandrana didy folo dia ho any amin'ny elo daholo satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana. Ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mahainareo. Fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina. Tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany. Fa dia le devoly moa no manakasarotra an'izany aminao dia vao menao mino teny demony. Le Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana foana nge nampiantanao an'izany.
zany nampianaran' jesosy tsy izy hoanao andriamanitra tsy izy tsy mahafaka amin'ny fahotana ny mampianatra anao an'izany de ninonao koa ary le olona nampianatra anao an'izany anarana jesosy zany mpanota ngeny nampianatra anao an'izany olona mpanota daholo nanaovan'io anarana io de nonao teny ny mpanota io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa mieritrereta ka ndao raha vaketsika am'izay ny ten'andriamanitra satria moa zany hoe teny Yehosoa de tenin'ny mpianatra teny Yehosoa teny mpaminany de ahoana zany nanaovan'ny Yehosoa an'izy no raha vany reto ay kosa enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Yehosoa taony Yehosoa fay daholo ny zava-drehetra Efesianina 2:15 nenge Yehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany hoe mamono olona de raha vany zay te hiaraka amin'ny Yehosoa miaraha aminy am'izay zay ozony hoe andriamanitra ve de andravany didiny dinany olana aminazy am'izany no sabata ary nandianana nanaovany miasa tany ano sabata ngizy nga tsy hitanao iny le jauna 5:8 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako izy Yehosoa miasa manakandroany iay avany io teneniny hoe miasa ny dadan'io andriamanitra io rava le didy folo sady rava le andriamanitra ray ihany lasa anakoro ny andriamanitra rava le sabata inatso ny tazomanao an'io de andriamanitra zao nefa nandrava anakoro be zao atao amy didy fotsy lanamosy eo zay fotsiny io tamin'ny maso io direct vitanareo nefa ny diso am'ray aloha mieloko amin'izy rehetra raha misara de fa mieloko izy mianaka raha zao hevitra zao mieloka ny dada iavaseo soa satria nandravany hoe andriamanitra de ray any ndravan'izy mianaka tena grava pileta ta le fanakena voteny enjina be fa rava mihitsy le didy folo mibebea de nipidika tsara amy telefona tsy mampaniny zany zay le hoe rava ny didy folo ny tena marina de tena satria le andriamanitra nitsany izy mianaka hoe andriamanitra ihany izy mianaka ny arona nitsaka anazy izy mianaka lazany laza fa anakiroa ny dada ry miteny itiny zanako malako zay tiako le dada mihitsy ngena nitsaka lizy am'izany hevitra zany déclaration avy any amy lanitra mihitsy ny teny tamin'ny Yehosoa hoe itiny zanako malalako zay sitrako robe zao ny andriamanitra le dadany mihitsy no teny an'izay vohitsaka ne zany le didy fosy lanamosy eo am'le sabata indray le zana mihitsy no teny hoe za sy ny dadako ny miasa am'izao hoe nefa le zanany mpamina ny lehibe mitondra le teny hoe za le mipetraka eo amy seza fiandrianana za le nytenena hoe Yehosoa andriamanitra de anao de mbola misy andriamanitra ko andriamanitra zay andriamanitra anao Yehosoa zay ne sara izy mianaka mihitsy niarananao an'io de ahoana ka misy resaka tsony zay ne adalalina zay mbola mitandrina ne fosiny ty andriamanitra hoe diso am'ray aloha de meloko amin'izy rehetrarehetra mihitsiny ka tandremo zany satria zay le hoe aza nampiana de aza nesorona zay ny dikan'izay dika le hoe aza nampiana aza nesorona le Deutéronome 4:2 aza nampiana de aza nesorona kanefa etsika mahita mihitsiny hoe efa rava le didy ny tena marina ty ny teny mimeny anazy ty Efesianina 2:20 2:2 ka hatrany amy andininy fa ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voavora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandray finy jiosy ny jentity satria ny fora mihitsiny isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo ny sa zany ny famorana tsy nampiady satria misy olo am'teny hoe mampiady ny famorana izy ro lara niarany sakafo tsara mihitsiny mikevaka tsika ny bokyny Genesis reny manisy Genesis toko fa firy nga iny Genesis toko fa 4 andininy fahafiry takona beatry andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 aloha tsika aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandra feny ny famorana de aloha vakitsika teny valy mihitsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsy miteniteny foana ka hatramin'ny andininy fa hitatsika eo Genesis toko fahavalo ary rehefa Genesis toko fa 4 safady andininy fahavalo ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjaka ny Filistina ka
nahita fa indro Isaka nisangy tamin'ny bebeka vadiny, ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io ary Abimeleka de niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao nolaza tamiko hoe anabaviko izy, de ndao raha fa nifanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy azy am'izy. Izy misy ty ao amin'ny andininy fito amby roapolo Genesis 26-27 ary hoy Isaka taminy, nahoana ianareo no mankaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroka ny alahy teo aminareo, ary hoy izy ireo efa hitanay maromarona fa mombanao iava, ka de hoy izahay aoka isika hanao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao, any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina zay ifampiraranony izy moa Isaka zay Israelianina, atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora, i Abimeleka tsy mifora, fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena. Fa tsy anisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendrenay anao akory, tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany, fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra iava, dia nanao fanasana ho azy Isaka ka dia ninona sy nisotro izy. Eto zany de sady niara-ny hina, niara-ny sotro, niara-nihinan-kanina, ninao fifanekena, profo zany fa tsy mampiady ny famorana fa zava-be. De mantsy misy olo miteny hoe ny famorana no rava teo amin'ny azy fijaliana, asa mba miteniteny foana, tsy nampiady zany, fa ny nampiady mazava-be hitatsika de nididy fosy lalina Mosea zay hitantsika teo ny toko sy andiny be deaibe ndaradraraka, de fatra any amin'ny fampianarana lalina fafito amby roapolo tsika hoe nampiady mihitsy io, nampiady ny Jios sy ny Jentilisa io. Ka eto antsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny Jios sy ny Jentilisa, dao fakitsika am'izay le Efesianina 2:15 teo satria fa mazava-be zany fa tsy misy idirana ina moa famorana le izy Efesianina 2:2 malalaka be am'izay tsika miditra ato am'ty vaky teny ty 2:20 ka hatramin'ny fa 2:20 fakitsika zany. Koa atsaroa fa Efesianina 2:11 ka hatramin'ny 18 ngamana. Koa atsaroa fa fahina reo zay Jentilisa araka ny nofo ka nolazainy voafora tamina teo amin'ny nofo hoe tsy voafora, io zany de fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy satria Isaka nifora fa nifandray sy nihinan-kana sy ninao fanekena tamin'ny Abimeleka zay tsy mifora fa Filistina. Tsaroa fa tam'izany zany de tsy nanana ny Yehosoa nareo fa olo ko azy tamin'ny fanjakana Israely, io zany le hoe ny Jentilisa de tsisy fantany mombany amin'Andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana, ary vahiny tamin'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io didifolo sy lalina Mosesy io ny dikan'izany, de tsy nanana fanantenana sady tsy manan'Andriamanitra teo am'izao tontolo zao, marina be satria tsisy nidirany Jentilisa mihitsy io resaka didifolo io, voaroka tanteraka azy zareo tao. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny Yehosoa, ao amin'ny Yehosoa zany ianareo zay lavitra fahiny de efa nampanakekeny tamin'ny rany Yehosoa, zany hoe vokatriny rany Yehosoa zany latsaka teo amin'ny azy fijaliana de efa nampanakekeny an'Andriamanitra mihitsy ny Jentilisa. De noho am'izay nge fa izy no fihavianantsika rotota zay naheraintsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana, ary noho ny amin'ny Yehosoa zany de nitambatra ny Jios sy ny Jentilisa, zay ny dikan'izany teny zany, de hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka ny didy fotsy lalana Mose ny nampisaraka, hitantsika teo tsara ny toko sy andiny raraka teo. Fa tao amin'ny nofony nandravany ny fandrafina dia lalana nisy didy natahotrandremana mba hanakambany atsika rotota ao amin'ny teny olom-baovao ray ka naovan'ny fihavanana, zany hoe nyravana zany le lalana nisy didy de didy fosy lalana Mosea mba hanakambany ny atsika rotota olom-baovao amin'ny tenany zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany Yehosoa no nampiavana tany alalan'ny hazo fijaliana, novonoiny Yehosoa teo amin'ny hazo fijaliana ny didy fosy lalana Mose de rava le nampisaraka de niavana ny Jios sy ny Jentilisa. Asakatsaka anao zay mbola tsy te havana amin'Andriamanitra am'izany teny zany tazomo ihany didy folo io de eonao sy ny tranonao, efa Andriamanitra tsy izy daholo nampianatra anao zany mbola tsy tonga saina ihany,
Andriamanitra ny foron'ny mpanota. Le mpanota am'izany sisy Andriamanitra amin'ny aina. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, le mpanota namoron'Andriamanitra hoe Jesosy sy ny Yesoa sy ny Yehosoa zay tsy izy daholo any. Iny dia rahana. Mpanota namorona an'ilay anarana. Grika mpanota namorona an'ilay anarana, dia iny dia mbola rahana ihany. Efa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, miendrasany zay teny izay ady tsy nanota, ary tsy mpanota, dia vonjeny ianao. Jereo ny olona niaraka tamin'ny ambasadran'ny Jesosy sy ady afaka amin'ny fahotana tsy manota intsony, tsisy mitandrana didy folo. Mazava be ny sary nomen'Andriamanitra zao. Anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andefa fa mazava be ny teny. Ary ampiavana antsika roa tota ho teny iray amin'Andriamanitra. Le anankiroa teo tateo zany natambatra hiaraka amin'Andriamanitra. Zao, ty zany Andriamanitra ty le roa tota teo. Mitambatra zany le anankiroa ny amin'Andriamanitra ny dikan'izay. Ho any amin'Andriamanitra zany noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafiana. Zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosilana Mosea zay nampisaraka teo. Aiza ny hafalimbe tokony hiteka daholo ny an-trano am'izany disaka zany. Raha ny an-trano rehetrarehetra tokony miara miteka daholo mena zany hoe rava le fandrafiana, rava le nampisaraka zay. Ary tonga izy ka nitolo teny somafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky koa zay. Zany hoe izy no nampitambatra ny Jiosy sy ny Jentilisa, dia Yahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo. Ary izy no nantsika roa tota fanatona tamin'ny fanaray ho any am'ray, dia lasa ny fanatona anakany am'ray ny Jiosy sy ny Jentilisa. Tena didy folo ve ny rava alovanketsika ny sefertorany Jiosy zay mananaovantsika anazy, satria ila loatra satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefertorany retsika no mijery ndray ahoana ny nanoratany zareo an'lay iny mo lay iny io rava io vakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery io ity le rava ty. Aleo zareo Jiosy ny amoaka an'le fanambarana ity le izy ty Efesianina 2:15 mba miandry kely otsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava, ary ny atao hoe Torah dia ny didy fosilana Mose zay. Io zany le teny Jiosy hitatsika io io izy io ndray le teny Jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny Jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo gaga be le olona ame miteny Jiosy rehefa am'izay le teny Jiosy ke tsy hainy akory mamaky anazy, de manira mba mipetraka tsara mba manaja nytony teny tony de vita. Vakitsika izy babatlo hayeba bibsaro et torat hamitsot va skot libro. Itsika zany tsy andeha lavitra hoe fampy Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on re olona manino on le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy le izy eo ambany hoe Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah le izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy diabolisine in his flesh tamin'ny alalan'ny fanampitena tao amin'ny nofiny the hostility de teo hostility de ny fandrafiana zany zay zatra nampiady ina le nampiady which is the law of commandments zay tsinona fanolalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalana ao anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana rava ny Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny ateo Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany izy mety tsy lalala fa lazay kotriny hoe didy fosilana Mose ndana enary kely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo Torah de lalana Mose izy io sy ny didy folo zay ny ateo Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy de lala ka ny voalazany soatra masina farava eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava izy io varavarabe ao anatin'ny ekranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy lavabe tsony hoe inona ny rava ve le didy fosilana Mose rava izy de manatona ny Yahosoa am'izay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny Jiosy sy ny Jentilisa nefa samy vonjeny reo anakoreo vonjena ny Jiosy vonjena ny Jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dadakava de tamin'ny alalan'ny Yahosoa zay niantona teo amin'ny azo fijaliana no nandravanana iny de rehefa vitan'ny Yahosoa ny fiantonana teo amin'ny azo fijaliana
rava ny didi folo de afaka nitambatra am'izay itsio sy nitsintilisa nydikan'izay de manasanao anatiny any Yehosoa fa hiaraka ho any amin'ny lanitry am'izay tsika makany amin'ny lanitry hiaraka amin'ny Yehosoa fa rava ny didi folo zay tsy mandrava didi folo de tsy afaka ho any amin'ny lanitry zany fa tsy miexiste zany fa ho any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao tsy ho any zany ianao le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io ny namorona an'io anarana ataonareo aiza moa sasany ka tonga ry amin'ny Yahoua riny sasany tonga ry amin'ny Yahoshua ry raha Yahoshua ny tokony antsoina de mahita am'izay le sampotsampona Yahoshua izy ny anazy miaraka amin'ny Yahou izy ny dikan'io mbola mitandrina didi folo ten'Andriamanitra mazava be foana ny taona ary bokin'ny Hébreu io vakiko io ka ntsaratsika am'izay mieritreritra samy tonga saina rava ny didi folo sy lana Mose fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Yehosoa mihitsy ndreo anankiroa fa miady hatramin'ny farany fa rehefa tonga Yehosoa nitambatra ny jiosy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy andao any amin'ny Yehosoa daholo nareo zay mandeha ao an-trano ao andao any amin'ny Yehosoa fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Yehosoa miafina zao zavatra zao efa tsy miafina tsony izy ankehitriny manapa-hevitra andao hiaraka amin'ny Yehosoa tsara be nge ho azy any Yehosoa zany fifaliana ny tsy isy ohatr'izany antsoika ianao anatin'ny Yehosoa voninahitra ho an'ny Yehosoa mandrakizay voninahitra ho an dada Maliava zay ny amaranako ny teniko tongava soa ty amin'ny Yehosoa miraha soatsika ila samy tonga soa ary vavakintsika ry mba amin'ny famaranana zay fampianarana zay vavakintsika sotrabetsaka dada Maliava noho ny amin'ny teninao sotrabetsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe fa tafitandray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona tena fiainana zao ambara zao tena fiainana mandrakizay vonjeon'ny olona dada Iava vonjeon'ny olona Yahosoa hitondra soa zehetra miainanao ary navitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao matoky afa tena hiasa ianao ary amaly vavaka ary hitany zay rehetra ny ainao zao fampianarana izao anao voninahitra anao dada Maliava aoka ny fanainao masina irahanao isitona ny olona am'izay Yahosoa hamerina ny olona ho any aminao ho voninahitra naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao ho valin'ilay ranao nalatsakao mazava ny teny sy ny fampianarana anjarany tsirairay sisany manapa-kevitra manatona fefa mazava ny teny voninahitra anao dada Maliava Yehosoa ary am'izany tenetra zany Yehosoa diaroviny teninao mba tsisy herina fahefananakana intsony fa hoarovany heritsy ny voninahitry ny lanitrylanitra zay anao dada Iava Yehosoa tahio ny olona mbo tafavena somatsara ao amin'ny valanao Yehosoa vonjeo mba tsisy ho very voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Yehosoa naovan'izany vavaka rehetra halleloia amen de miraha soatsika etra samy teny Yehosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana aminaraka indray